Indray mbava momba ny tontolo iainana raha toa ka efa nanomboka ny faraparan'ny volana oktobra lasa teo ny fikoanan-doha-paritra izay nikarakarain'ny Alliance Voyage Gasy dia nifarana tamin'ny fomba ofisialy androany izany nampahafantarina io tolakandro io ihany koa moa ny fehi-kevitra nivoaka tao anatin'izany fikoanan-doha-paritra izany. Mahatratra 2 tapitrisa metatra toratelo isan-taona no azo lany vokatry ny filana ary 20 isan-jato malagasy no mampiasa ity akora ity avadika heritsika amin'ny andavanandro. Io ny fantatra nandritra ny fanankatonana ofisialy ilay fikoanan-doha-paritra izay naharitra 13 andro nikarakarain'ny Alliance Voyage Gasy tetsy amin'ny La Résidence Ankerana. Natolotro io tolakandro io tokoa ny fehi-kevitra nivoaka tao aorian'izany fikoanan-doha-paritra izany. Tanana ny ala eto Madagasikara ary ny tsy fisian'izay nahatonga antsika zany eto Madagasikara izay miova lalàna foana isaky ny miova gouvernemanta na miova ministra zany dia tia vina ary tena mahafakely azy dia hoe niaran-kiondoha tao nandritra ny herintaona fa tsy aleny roa andro ny fanjakana ny fiarahamonim-pirenena ny secteur privé sy ny misy ihany koa zany ny voron'olona fotony sy ny partenaire technique et financier zany dia ny filazana fa hoe tsika dia hiala zay amin'ny resaka fiarovana efa-tany ity zany fa mba fampiasaina amin'ny fomba maharitra ho an'ny fampandrosoana ny vahoaka malagasy ny fampiasana ny ala eto Madagasikara dia ao anatin'izay ny orientation moa zany raha lalaka izorana ao anatin'izay dia misy zany ireo tokony fampiarana ny lalàna isan'ny zava-dehibe ary tsy hita soritra ao anatin'le soritra amin'ny ankapobeny zany fa ny resaka fampandrosoana na fialana amin'ny fahantrana zany dia tafiditra mihitsy ao anatin'iny ina soritra teo iny. Fanairana no natao nandritra ity fikoanan-doha-paritra ity araka nambaran'ny filohan'ny Alliance Voyage Gasy. Tanjona ny hamadihana volavolan-dalàna fototra mikasika ny fiarovana ny ala, ny fidianana azy eny anivon'ny parlemanta ary ny hanovanan'ny politika mikasika ny tontolo iainana sy ny fametrahana rafitra mafonja mahafehy izany. Ankoatra ireo mpiara-miombona antoka amin'ny AVG sy ny solon-tenam-panjakana ary ny mpamatsy vola dia faritra miisa 3 dia Matsatramboly, Boeny ary Atsimatsinanana no voaasa tamin'ny fikoanan-doha-paritra.